Araka ny fanambarateo dia namoaka lisitra fanampiny ho an'ny mpianatra ho zandary andihan'ny fafitopolo ny avy ao anivon'ny zandarmarim-pirenena. Antony maro no mahatonga izany raha araka izao fanazavana ho entin'ny serasera ny zandarmarim-pirenena izao. 3 mianadahy ireo mpianatra ho zandary anolo ireo mpianatra izay nitsokan-daharana sy voaroka noho ny tsy fanarahan-dalàna sy noho ny resaka fahasalamana tamin'ny andihan'ny fa 7 sy 7. Toy ihany koa ireto tonga tamin'ny andihan'ny fa 7 izay niditra tamin'ny 13 septambra teo. Tsy maintsy misy ny famoahana lisitra fanampiny hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra noho ny teti-bola izay efa voafaritra amin'ny ity sampana fiofanana ity. Izy ireo dia nasolo ireo mpianatra aloha dia tamin'ny 68 69 ary 70 zao. Zany hoe misy nody tamin'ny visite médicale, nisy ny ala an-tsitrapoa, nisy ny voaroka dia nasolo ny toerana satria poste budgétaire efa azo zany izy io. Ka ny fanadinana natao farany teo tamin'ny 70 no nangalana ny reto liste d'attente reto, zany hoe araka ny fahamendreny zany no nandraisana azy 3 mianadahy. Ny 14 septambra zao zany no tokony hidirana izy zao any amin'ny sekoly amin'ny 9 maraina ary raisiny izy zao raha tonga voalohany volana oktobra. Marina moa fa mipetaka any amin'ny peta-drindrina amin'ny tompony zandarmarim-pirenena zany manerana ny nosy ny valin'ity fanidindy zany hoe ity liste additive ity miaraka amin'ny atota taratasy sy ny zavatra rehetra tokony atao. Araka ny nambaran'ity tompon'andraikitra ao amin'ny seraseran'ny zandarmarim-pirenena ity dia hanampy ireo 100 mianadahy afaka tamin'ny fanadinana izay natao tamin'ny 4 sy 5 Mey teo ireo anatin'ny lisitra fanampiny ity. Efa azo jerena eny amin'ny peta-drindrina eny amin'ny tombony zandary rehetra ny lisitra fanampiny ho an'ireo mpianatra ho zandary miaraka amin'ny atota taratasy ho karakaraina sy ny fitaovana ilaina.